Finaritra sy ravoravo ny ankizy eran-tany, fa ny zanaky ny avo no tonga olona eto an-tany. Finaritra sy falery izahay madinika ao, fa nomena ny Mesia ho avitraina dieny zao. Finaritra sy ravokoa ireto ankizy mbola kely, satria ny tompony Jesoa no efa tonga zazakely. Finaritra sy falifaly ny ankizy analikisa, Emmanuela no efa tamy hitondra vonjy tsy voaisa. Tsy nampoizina tokoa ny trangan-javatra niseho, fa Andriamanitra tsy toa no tonga olona zareo. Tsy nampoizina mihitsy izato fomba n'Andriamanitra, fa izy tompo ilay mahitsy no nandao izato lanitra. Tsy nampoizina olombelona izato toetranao iray, fa ny Mesia no hamelona ny mpanota toanay. Tsy mba nisy nanam-po fa Andriamanitra ne anetry tena be tokoa tonga olona izy re. Tsy mba nisy ny saintsaina ny ahatongavany Mesia, satria ny olona nalaina mba hivantana ny Kristy. Tsy mba nisy taitrakory rehefa tonga i Kristy, fa Herôda pampahory no amono ny Mesia. Tsaroany isan-taona ny naterahany Jesoa, tonga nofo anafoana ilay ota mahavo. Dia tsy ahivy isan-taona ilay Mesia tonga nofo, eny amonjy foanafoana ny mpanota amin'ny loto. Dia derainy isan-taona ny Mesia fiadanana, fa nomeny manoloana ifaliany ny taranaka. Dia atrehantsika isan-taona ilay noelim-pifaliana, ny rehetra no miaona tonga mantsy ilay nirina. Dia tsaroana trany hatrany izato zanak'Andriamanitra, nandao ny lapany avy hatrany tonga fety asaramanitra. Dia tsaroana tsaka famonjena tsy voafetra no nomeny ny mpivavaka. Fiadanan'Andriamanitra mipakety tany fa ny zanak'Andriamanitra ny andatsahany rany. Famonjeny no tanteraka ve tompo zazakely ananganana Yesu zany hoe famonjeny. Fampamonjy reno azy fanomezana ho atsika koa sady ravo ny vahoaka tsy tahizy. Fatamonjy ny avo tonga nidiny tety famonjena reno azy fa izy mantsy no Mesia. Famonjena tena izy, famonjena lehibe izy mantsy no nitady ireo mpanota marobe. Fampamonjy reno avy tsy nampoizy rehetra, hamonjy ny mpianakavy famonjena tsisy fetra. Fiadanana tokoa no omeny olombelona, fanarotsany soa tonga olo velona. Fampamonjy reno tonga nofo tetatany, tena zaza no kilonga, tonga vianana ny trano. Fiadanan'izy tompo no arotsany hatrany, tonga olona nompo fanavotana ny tany. Fiadana ho an'olona rehetra ho vonjeny taranaka.
Lalipaka sarobidy ny fisainan'Andriamanitra, fa izy mihitsy no nifidy ka nandao izato lanitra. Lalipaka hafakely ny planinin'izy tompo, fa izy tonga zazakely nanolo tena ho mpanompo. Lalipaka tena miavaka izato fomba an'Andriamanitra, tsy tiany ho very ny mpivavaka dia nilaozany ny lanitra. Lalipaka tsy voarefy ny fitiavany ilay ray, fa tonga olona mpandresy ny Mesia ho anay. Lalipaka sady soa izato fon'ilay mpahary, fa nomeny i Jesoa mba hanafaka ny jaly. Lalipaka tena lalina ny fitiavanao ry tompo, fa tao anaty sasakalina Kristy no tonga nofo.
amin'ny foravoravo no andraisana ny avo, amin'ny fovonokanompo no andraisana ny tompo, amin'ny foampifaliana no andraisana ilay tiana, amin'ny foravo koa iandrandrana ny Jesoa, amin'ny fo tena ty no ilana ny Mesia, amin'ny fo tsimbaroa no anompoana any Jesoa, amin'ny fo falery no iterana ny Kristy. Falery kilonga mieritrikety sady tonga mba hiterany Mesia ilay tompo-pefity. Falery zazakely tamin'ity anjely tonga amin'ny kilonga Falery zaza maro nandray ny tenina patsiary, ny Mesia dia omena ho fanavotana ny tena. Falifaly mafery tamin'ity Noely ity ireto zaza mankalaza ity tompotonga zaza. Falifaly avokoa rehetra ry Jesoa. Falery madinika mihira no mandinika, ny mpiventsy anjery ho an'ny tompo zazakely. Falifaly izay rehetra mijoro mba manjo rehetra, izay nofon'ny Krismasy ho an'ny zazakely ho anjazak'izay. Tena falifaly be izay ireto ane ankalaza n'ity zaza ho an'izay tena manan-danja. Falifaly izay ankizy miramira izay tsy izy ho fantatra tany ao namonjony izay lava. Mendrika tehaka mafy be kosa le falifaly teo e. Andeha ho averin'ny mpampianatra le tsenjery teo fa mety misy tsy henontsika tsara ny tonon'ireo zanakitsika. Tena falifaly be izahay reto ane ankalaza ity zaza izay tena manan-daza. Falifaly mafy ery tamin'ity Noely ity reto zaza mankalaza ity tompo tonga zaza. Falifaly avokoa ny rehetra ry Jesoa fa nandray ity avitra fianao no mpanavitra. Falifaly ny rehetra mijoro tsy mba manjo rehetra no izato Krismasy andraisan-kery mba ho vatsy. Falifaly ny ankizy miramira n'izay tsy izy ho fanandratana ny avo namonjy olona zay lavo. Falifaly izahay raha anao ny hiranay
ankalaza ny Mesia mpanafitra ireo nani.
vita avokoa kinasa natao fanandratana ny Jesoa ilay natateraka hitondra ny soa. Veloma no atolotra antsika mpanatrika ankasitrahany ianao izay nahatra nanompa an'ilay zazakely nanavitra antsika mba tsy ho very. Veloma ry dada Sinay, veloma ampahantak'olaka roa. Veloma napetraka veloma ny herintaona indray. Veloma ry ambalanitra, veloma ry asaramanitra, veloma tsy ho mandrakizay, veloma mandra-piona indray. Andefa veloma teny amarana naviry miny fandratana Andriamanitra homba hiary hitay antsika rehetra na vavy na lahy. Veloma no apetraka ho famaranana, veloma madinika ho mba kompatanana, veloma masina mbola eo nafinaritra, voninahitra sy dera ho an'ny Tompo Andriamanitra. Veloma no atolotra ianareo fa vita ny fety nataony zareo fankalazana ny Kristy zara fiainana ho antsika tety. Eto ny ora no hita fala, eto ny teny serenao androa, etano ny olona ho faly lava, ekeo ilay mpamonjy Jesoa zaza. Mamy dia mamy ny tsy fandao, maromarony no elitra izao, milarosoa anareo ilay ankizy malala, minomatoky an Jesosy tsy miala. Eto ny dato no hita falany, eto ny teny izay renay androany, entany ny olona ho falifaly lalandava, ekeo ilay mpamonjy Jesosy zaza. Veloma no apetraka ho famaranana, veloma madinika ho mba hakompatanana, veloma masina mbola hiaona finaritra voninahitra sy dera ho an'ny Tompo Andriamanitra. Andefa veloma ny teny amaranana, avy ary mino hifandray tanana, Andriamanitra omba hiaro hita, antsika rehetra na vavy na lahy. Voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany.
ndeha tsika hitehaka mafy be a ho fiderahantsika an'Andriamanitra. Mialohan'ny andraisana ny tsodrano dia mangataka ny filohan'ny sampana sekoly alahady a hiakatra etỳ anoloana. Dia mamerina ny fiarabanantsika natratra ity andro lehibe ity izay araka nahitantsika azy teo dia nankalazaintsika tamin'ny fomba miavaka kely tamin'ny alalan'ireto zandry zanaka ireto. Ao aorianany fitenenako dia mba asaiko manokana ny filohan'ny fiangonana anao ny lahateniny kely ho fiarabanantsika ihany koa. Amin'ny anaran'ny sampana sekoly alahady dia mamerina amin'ny fisaorana be dia be ho an'ireto ankizy kely reto isika dia mba angatahanay ho amafisinareo ny tehaka nataontsika teo. Misaotra rakizy takan'izay ihany koa dia angatahako ianareo mba hisaotra manokana ireo mpampianatra rehetra izay nitotona fotsy na andro na masaka ny asa andro aman'alina tao anatin'izay 3 volana izay nanomana ireny seho reny. Raha mety ianareo dia mba ampiakarintsika kely ety vetivety fotsiny izy ireo azafady. Manasa anareo rery mpampianatra sy ray aman-dreny isany izay nisahirana sy ny fandrimbona natanteraka izao fotoana izao vetivety fotsiny. Tsy ela be. Tsisy samanatona ry zareo. Mangataka anareo mba hitehaka ho azy ireo ihany koa tompoko. Izy reo hitanareo reo rehetra koa mbola misy fa tsy samanatona. Reo no nampianatra ny zanatsika ny taiza ary tao anatin'ny faharetana, tao anatin'ny faiza mamorona na kreativite nentin'izy ireo dia ataoko angamba fa tsy voararana mamerina mitehaka sika tompo. Saotra betsaka anareo zay. Fa raha ohatra ka nanditsy amina ponga izy ireo dia tsy haintsika nankafy azy. Tehaka mafy be ho andry zareo mpitendry zava-maneno. Dia isaoranay manokana aleo mba anjaranay sekoly alahady indray mitehaka ho anareo ray aman-dreny. Izay fantatro tena teo foana ianareo nanapaharetana indrindra moa tao anatin'ireny fotoana somary savoritaka kely ny fifandaminana tetanivon'ny toerana ianarana fety. Ka dia isaoranay nareo tompoko mitehaka sika rakizy ho an'ny dada sy neny Ny farany indrindra fa tsy kely dia misaotra reto ray aman-dreny lehibe atao amin'ny fiangonana. Indrindra ny tonian'ny sekoly alahady Fohibe ny mpitandrina Charlora Zakarivony. Hitantsika azy izy sy ny mpitandrina mpanampy ihany koa mba te hafatsika azafady. Dia fisaorana ho an'ny birao-mpiangonana ihany koa izay araka ny teniko teo hoe mba asaiko ny filohany hiakatra ety isaorantsika manokana ihany koa anatin'izay zavatra izay azafady Andriamatoa filoha. Misaotra tompo alohan'ny hanomezako anao an'ity fanamafisam-peo ity dia izao. Misy fitenenana rehefa krismasy salam'izao dia ny zanaka mangataka zavatra amin'ny ray aman-dreny. Indraindray moa tsy mila mangataka akory fa ny ray aman-dreny mihitsy no tena ina vidiana ho anareo sa tsy zay rakizy. Dia mba manao mpimaso aminareo izay atao amin'ny sampana sekoly alahady tompoko ny mba heverana angamba anamboarana ny estrady satria araka ny hitanareo teo somary sahirana ihany izay natahotra aza hoe sao dia hirodana tika hianjerana ankizy. Tsy ho anay sekoly alahady ihany moa izany fa ho an'ny sampana rehetra izay mampiasa eto amin'ny
fiangonana ka dia atsipinay aminareo tompoko mifangatana amin'izao krismasy 2024 izao dia misaotra melosa ady amin'izay valikafatra rehetra omenareo. Dia mankasitraka antsika rehetra amin'ny zavatra rehetra misaotra anareo ny kirakira ihany koa ny fanamafisampeo akoatra ny mpitendry fa raha tsisy anareo izay sahirana misaotra betsaka tamin'ny gropy sy ny herinaratra rehetra misaotra tompoko tahin'Andriamanitra. Misaotra ny mpanolotra ny filohan'ny sampana sekoly alahady. Finaritra fiadanana no omeko anareo. Zany teny ao amin'ny soratra masina izay no tenenin'ny tompo, izay no hoentina hiarabana antsika rehetra, mamerina ny fiarabana antsika rehetra na tratra izao krismasy fahafahana. Krismasy fahafahana fanafahana 2024 izao. Ny teny angamba dia fanontaniana ho an'ny ankizy hoe iza moa ny teny an'izay teny izay finaritra, iza Jesoa? Dia iza moa le teraka an'io izay ankalazaintsika? Jesoa. Dia iza koa? Zay nankalaza isika teo nanome voninahitra ary nanamasina azy. Izy tokoa ny tokony nomentsika voninahitra amin'ity androandroany ity. Zay ny tokony ho tadiditsika rakizy manomboka izao ilay Jesoa. Zay ny tiantsika, ny karakaratsika, nomentsika voninahitra. Zay ny nahatonga antsika vory eto nankalaza nanome voninahitra an'ilay mpanjaka lehibe. Eto dia misaotra anareo ankizy noho ny amin'ny fampisehoana naseho teo fa dia nafinaritra tokoa. Asio tehaka kely aloha zany. Nafinaritra satria misy tenin'ny soratra masina manao hoe avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy minono no anehoana fiderana. Dia misaotra ny tompontsika noho ny amin'izany teny izany fa dia tanteraka ny fiderana azy. Faharoa manaraka amin'izay midera misaotra ireo mpampianatra ny joro teo fa dia tsy mora tokoa ny mampianatra ny ankizy madinika. Fa dia tanteraka soamatsara izy teo raha ao anatin'ny 100 angamba ny tsy tanteraka fa ny anankiray tsy niteny teo nefany dia niteny ihany izy rehefa nandiha. Dia misaotra ny mpampianatra. Misaotra ihany koa ny filoha ny sampana sekoly alahady sy ny mpikambana ao amin'ny birao ny amin'ny fikarakarana rehetra. Misaotra misaorana toy ny farilavavany sy lany mamina. Misaotra ny birao-piangonana izay nanolo-kevitra tamin'ny zavatra rehetra niseho androany. Ary misaotra ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina izay eto araka ny tenenina teo ny tonia ny sampana sekoly alahady Foibe izay angatahana tehaka mirefitrefitra amintsika rehetra. Misaotra indrindra pastera manotrina an'ireto sampana sekoly alahady reto. Eo ihany koa ireo pastera mpianadrara dia misaotra azy ireo isika. Ary tsy adino ny ray aman-dreny izay nandefa ny ankizy. Isaorana era-po era-tsaina ny ray aman-dreny nandefa ny ankizy nianatra nyreny hira tsy anjery izay naseho teo reny. Raha tsy nalefanareo ny ankizy dia inona moa no jerena eto? Fa dia isaorana era-po era-tsaina ny ray aman-dreny. Isaorana ihany koa ny mpanatrika. Fa dia maro ny mpanatrika eto ny zoky, ny zandry, ny mpiaramonina
ary indrindraindrindra moa mahita vahiny mihitsy sika eto dia isaorana azy be deaibe misy vahiny tsy teratany malagasy fa tena vazaha mihitsy hitantsika ao dia isaorana be deaibe azy fa dia manetry teny izy tonga miara-makalaza amintsika eto zany fankalazana izany. Zay no teny avy aty aminay birao-piangonana dia amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo ny birao-piangonana ny dekônina sy ny loholona ary ny sampana velona no anolorana fisaorana fankasitrahana antsika rehetra na totosa ny andro fahatsiarovana na terahan'ilay mpamonjy ary dia mirary sosahady ho tratra ny taona vaovao ary ho tratra ny noely mitsingerina indray ho amin'ny taona 2024 dia ho aminareo hatranany i Kristy. Saotra betsaka Andray Matofilo. Dia mangataka Andray aman-dreny mpitandrina amarana izao fotoana izao fisainga alohan'izay dia izao andron'iza moa androany. Anisa ny farany ary fatsikely indrindra dia atolotsika ho an'ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka ao an-danitra ao ny fisaorana ny fiderana ary ny voninahitra rehetra namelany antsika ho tafavoreto sy natanteraka soamantsara izao fotoana izao ka dia hitehaka mafy be ho an'ny tompontsika rakizy. Dia anao ny fitenenana pasteur. Tsangaratsika marana ny fotoana. Ataontsika ny hira fa 7:70 sambasamba zanahary aorin'izay dia tolotra ny tsotra. Ataontsika marisirisika ny hira. Tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Hitay anareo ane Jehova ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehova ka hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ane Jehova ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Petraka ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.